Mainy herinaratra ity lehilahy iray mpanamboatra trano tao amin'ny fokotany ny Tanimasazy ny maraina ny alakamisy 4 ny volana oktobra teo tokony tamin'ny 7 sasa maraina. Tsy nanampo ny fisian'ny ity tarby nitondra ny herinaratra teo ambony lohany ity tovolahy antsoina hoe Paulin ity fa rehefa nitsangana tampoka izy no lelafy ny herinaratra ny taneny iray manontolo ary ny anjera tena ambony ny fanitso an'ilay trano namboariny raha ny fitantaran'ireo mpiara-miasa aminy. Torana tsy nahatsara teny Paulin ary nentina niakatra tena amin'ny hôpitaly aingana ary voavonjy soamatsara ny Inde. Tsisy orazomeny tsy amin'izao zavatra nandalo zao satria misy miresaka hoe natosika izy na izy aza mamolaza hoe tsisy zany fa accident rehetra hoe sana ny accident rehetrarehetra io tsisy orazomena tsy mikasika ny zavatra io. Zay aza misaotra ny patron satria izy moa zanika an-trano raha teo izy ao amin'ny patron ao dia nanao hatramin'ny voalohany ka hatramin'izao ary mbola nanometokoa ny fianakaviany fa hanao hatramin'ny farany hatramin'ny mahasalama azy zany. Dia tsisy zany hoe resaka mandeha hoe natosika na zany fa izy moa miasa ny fila eo ambony lohany satria tazy ny trano amboarin'izy ireo adino zany le misy fila eo ambony lohany dia rehefa nitsangana izy tratran'ny courant zany fa tsisy natosika na nangoana zany. Tsy nisy ahina araka izany ny toe-pahasalamany ny Paulin ary metoy hatrany ny fitsaboana azy any amin'ny hôpitaly Mpiezaka Androva amin'izao fotoana izao. Ilaina hatrany anefa ny fitandremana ho an'ireo mpanao trano indrindra amin'ireo trano rihana lehibe ny amin'ny mety ofisian'ny andrinjiry sy ny taribiny jirama miodiody sy maipita amin'ny toerana izay isany mba tsy hisian'ny loza tahaka izao.